faly miaraba anareo dadazaka sy mama zanona no saotra an'Andriamanitra tsika noho ny fitahiny fa atody an'izao fa roapolo taona ny tafy FPMA Melun izao. Eny faly tokoa tsika satria hoe iahoana nahatonga an'izany roapolo taona zany dia mbola tafahoana teto daholo tsika mianakavy ka resahako aminareo zany ohatran'ina daholo zany lalana ny dravintsika zany. Tadidinareo tsara fa itsika ane ka mbola vavaka tany tokantrano ngamba tadidinareo tsara eny dia nisy fotoana zany tsika hoe atsoy daholo reo olona tao Melun reo sy manodidina dia iny nandeha zany amin'izay fotoana zay natsonony ny olona rakoto raha be ohatra zany dia nisy mitondra harmonie, nisy mitondra saxophone dia lasika mivavaka tao amin'ny tokantrano. Dia teo zany tsika hoe manieritreritra hoe ahoana ny fiarah-miasa ny atao hoe FPMA dia nametraka taratasika fangatahana fiarah-miasa tany amin'ny synode lehibe tany Grenoble ny 30 octobre 2000. Eny afaka aveo tsika nasain'ny président synodal tamin'izany hoe tongava aty ianareo mba hidinidinika ary izy dia tonga tao amintsika dia misy maromaro tsika avy tao amin'ny asa raha tadidinareo misy maromaro tsika tamin'ireny raha andao tany Paris zany dia iny zany tsika nampianariny hoe zao fomba atao hoe fiangonana nananatra atsika izy nampianatra atsika izy zao natao hoe andana am'izay izy mba mitady fiangonanareo fa raha ela loatra nareo ny tokantrano sarosarotra ao izy dia eny ara tompoko dia samy nandeha tsika feno finoana feno fanantenana dia lasika samy mitady azy anao atao ty fiangonana ty eny tompo noho ny fitahin'ny tompo dia nahazo fiangonantsika ka ny 18 février 2001 no nahita fiangonantsika. Tamin'io fotoana io asa raha tadidinareo fa nisy hira ny rahantsika ny redina hira le hoe faly aho izy hoe tafiditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra hirany Ratsimbazafy Henri zay dia zay zany ny fantombohantsika dia noho tao nefa ny pasteur Marcelin Razafimatratra no nirahany président synodal tamin'izany fotoana zany hiaraka tamintsika ary no tonga tao izy dia niteny hoe zany mbola any atozy izy fa noho ny fitiavako noho ny fiangavianareo dia nijanonao dia kinanjo tafajanona tao ihany izy dia zay dia zavatra fitahin'Andriamanitra daholo zany tompoko. Dia afaka aveo tsika nataon'zareo hoe iza no tokony toerana misy anareo dia nampidirina natao hoe faritany afovoantsika faritany afovoan'ny FPMA zay misy an'ny Orléans, Crelle sy Cergy-Pontoise dia tsika zany tao anatin'io raha tao anatin'io zany tsika dia mitafo FPMA Orléans no karazany hoe miahantsika zany hoe miaraka amintsika zany mamolavolany hoe ohatran'iny zany fitondrana zany fiangonana zany marina zany tompo kanefa zao nandeha indray zany tsika hoe zany fiangonana zany raha ohatra hoe hiangona fotsiny tena mba misy koa natao hoe fanasan'ny tompo maha-protestantsika dia zao zany ataontsika hoe zao anga andaontsika mba hoe an'izany hoe andray fanasan'ny tompo eny tompo ozy izy ny président fa zao move misy olona ataontsika hoe diaconina ao aminareo na satria nareo sy mila afaka manao mifidy diaconina tsinona eno izy zay na izazoara fa tamin'izany fotoana zany efa diaconina taty Antananarivo dia nisy koa diaconina tany Paris nisy koa diaconina vao amin'ny ERF dia zay zany no natambatambatra teo dia zao antsika hoe tafavory ihany zany tsika mianakavy afaka manao zany hoe mampandray faly zareo faly ny mpiangona satria afaka mandray satria tamin'ireo mpiangona reo nisy efa mpandray dia faly zany zareo mety zany le izy ka izao zareo zany amin'ny faritany afovoany dia nitarika antsika faritany tafa Orléans zany nitarika antsika amin'ny rehetrarehetra hoe zao indray nataonareo zao nataonareo ka tsika dia nanahaka an'izay torohevitry ny synode mitara izy menakavy rehetra miahatsika dia zay zany nahatonga atsika hoe andao indray hoe navozina indray le fangatahana tany avril 2001 dia zao nataony hoe eny araha izy fa zao fiarah-mivavaka fotsiny nareo fa tsy tena hoe mpivarah-mivavaka FPMA akory dia nanaiky antsika satria tsika nanahaka ny statut zay ataony lehibe ny FPMA dia iny zany tsika nandeha teny kinanjo moa tonga ny décembre 2001 dia noho ny fahitany atsika hoe efa miroborobo
de nangatakasika mahona angamba mba manana etaetanay foana mba afaka manao batisa ave zay eny aravizy zareo de tonga tao ny président synodale mihitsy ny tonga tao amitsika de tsy zay fa hoe Soleropoly sy Rakotonabery sara nandinika reo le olo zany nahafinaritra be tokoa satria misy fanantenana zany tsika satria na de fiaraham-bavaka fotsiny tompoko de efa mbalé zay zany misy de tonga indray zany ny taona 2002 de nisy fifampitaizana mihitsy tao amin'ny tafo FPMA Orléans sy tsika tato amin'ny Braony Melun fiaraham-bavaka Melun ka am'izay fotoan'izay mantsy de nisy fampitokisana ary ireo Brao totao rehefa nisy mifampidinika de niezaka mihitsy izy hoe ahoana ny hevitra atao aminay ty satria zay hoe zay dipetraka fotsiny hoe fiaraha-mavavaka fotsiny de nanaiky zareo ka tamin'ny 1er mai 2002 de lasa atao fiaraha-mivavaka FPMA isika ka nefa zao talohan'izay tsika de mba nangataka koa andao mba isy ampianatra ny atao ka tiako amena satria ireo be deaibe ny tanora atao amitsika mba tainy hiditra hoe andray de nekeny zareo borofolobe zany andana mampianatra amolavolon'ireo tanora ho lasa mpandray de nisy 700 no nanaiky nanolo tena ho lasa mpandray noho izany zany de faly be ny vahoaka satria izy Andriamanitra satria misy zany voalohany fanasany tompo de misy koa ny mpandray ka noho izany koa tsika ozy tsika tao amin'ny FPMA Melun zany FPMA mbola tsy FPMA fiaraha-mivavaka de niezaka koa tsika hoe andao mba isy orga ato amitsika de nanao rakitra faharoa tsika nitady vola zany tsika de nahazo vola nahazo orga de nanao koa tsika voka dehibe zay natonga ny atao hoe FPMA ny fiaraha-mivavaka FPMA Melun ho tafita be mihitsy de tena sotran'Andriamanitra tsika fa tena niara-ngetana tsika menakavy ny zava-dehibe amintsika hoa de zao tsika manana mpiandraikitra tena mahavitrika mihitsy manana fitrefika efa lalina mihitsy ary tena hoe mifankaty ka noho izany milamina mihitsy ny tao fitondranany atao fiaraha-mivavaka FPMA mahafinaritra de nahafinaritra tamin'izany fotoana zany ka noho izany de tapa-kevitra ny tao amin'ny synode lehibe zany tao amin'ny novembre 2002 hoe andao atao tafo FPMA Melun fa tsy atao fiaraha-mivavaka FPMA Melun faly tokoa ny tena raha nanatrika an'izany synode lehibe tany Toulouse zany akory ny hafaliana fa de tonga hoe afaka mihetsika am'izay zany tsika de zavatra tonga ny miverina avantsika zany de inona no natao andao reo olona hifidy diakona zay ny tena hoe mpiandraikitra satria teo antsy tsisy mpiandraikitra fa brokely fotsiny natao de ny président sy ny filoha zany sy ny secrétaire zay ny tatana atao miaraka amin'ny conseiller zay zany natao de natao zany le fividianana voalohany indrindra ataon'ity hoe tafo FPMA Melun de ny décembre 2002 de folo mianaka no lany tamin'izany de natao koa zany ny fanavozana ny brao rehetrarehetra tao amin'ny sampana rehetra na sampana kristiany tanora zany na sampana chorale zany na ny sampany vehivavy zay tompoko dinidinika azo ambara aminareo momba zany atao hoe tafo FPMA Melun zany betsaka ny dinika betsaka ny dinika natao betsaka koa ny zavatra nataotsika voalohany indrindra tsika mbola fiaraha-mivavaka fotsiny aloha afaka hoe fiaraha-mivavaka FPMA zay tsika vao tafo kingany eo mba ho totoso ohatr'izany koa ny fiainatsika ao manaraka zay tompoko zay ry kristianina malala mahazo lazaitsika fa noho ny fitahin'Andriamanitra de tafita sosy zany tsika de ho avelako mamazana am'izay famaranana ny fotoana de mbola tsy hitsahatra ny tsy hisaotra ny tompontsika satria zava-dehibe loatra ny zavatra rehetra zay nanam-piny atsika hatramin'ny fetimboan'ny fiangonana de efa nametraka izany teo am-pelatanany sy teo amin'ny fitantanany tsika indrindra
ny zavatra niainantsika dia hoe nytolotsaina avy amin'ny fanahymasina nanolo-tsaina ho antsika na afahantsika nahatanteraka sy nahatongavantsika amin'izany faharoapolo taona ny fiangonantsika FPMA Melun izany. Noho izany tsy tsahatra ny vavantsika ny fiainantsika raha tsy mametraka izany eo amin'ny tompo ary hisaotra azy tsika ny nahatratrarantsika ny faharoapolo taona dia mbola mametraka eo amin'ny ihany ny ela indrindra izany fiangonantsika izany hiara hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao misaotra sy midera ary mankalaza-nao izahay manome voninahitra anao. Isaoranay ny andro sisa nomenao anay fa mbola afaka miantso anao izahay amin'ny fiainanay rehetra, indrindra mbola namezanao anay mivady fijoroana toy izao ny tantarany dada zaka ny fiainam-piangonana rehetra teo amin'reto vahoaka anao mpiara-mivavaka izay mahatoky sy mino anao ireto dia nomenao anay izany fotoana izany dia afaka fampizara fifaliana toy izany izahay ka dia isaoranay izany Jesosy malala, isaoranay izany satria ianao no niaraka taminay hatrany, ianao no nanolo-tsaina ho anay, ianao no nametraka ny sampana rehetra isa-tsokajy ny tao anatin'ny fiangonana, ianao no nameny ray aman-dreny mpitandrina izay nitondra ny fampianarana avy amin'ny teninao hoentinay ho fiainana isan'andro izany ka dia misaotra Tompo ary apetraka eo aminao ny fitezana izany fiangonana izany amin'ny androny rehetra dia misaotra raha eo dia ho anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zay toko izany mahazo atolo sanareo fa dia mahazo fifaliana lehibe. Eo amin'ny fanaovana ny fety ny fitokanana ny faharoapolo taona dia mahaza ho fifaliana daholo tsika rehetra dia izay tsy hakanavaka dia veloma daholo.